Mety amin'ny toetany eto Madagasikara ny teknôlôjia Juninsao fambolena vilona omena ny omby. Nataony asabotsy 12 janoary 2024 tao amin'ny CNEAGR Nanisana ny fampahafantarana amin'ny antsipriany ny vilona Juninsao ho an'ny mpiompy, mpamokatra sakafom-biby sy ireo mpiara-momby lantoka. Fifanarahana eo amin'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono sy ny orinasa MTJC izay nanomboka tamin'ny taona 2012 ka ny eo anivon'ny FIFA Manor no mamboly, mampiroborobo, mampiasa ny teknôlôjia Juninsao. Zany hoe fifanarahana zany dia ahoana ny ahafahantsika mamokatra anio karazana vilona tsotsika hoe penseto mazigantomno mahatonga azy hoe tena hoe lehibe raha jerenareo ny sary zany dia mihoatra misy izany tonga hatrany amin'ny 20 metatra izahay eo anivon'ny FIFA Manor loatra eto dia eo amin'ny 10 metatra eo ny anananay zany hoe raha ny endrareo any Sina zany efa tonga 500 taonina isika zany zao eo amin'ny 100 taonina eo hatramin'ny 200 taonina ny hitanay zany hoe ataontsika mbola vao manomboka manao azy sika. Tanjona ny hanatsarana ny famokarana ao anatin'ilay fanamby lehibe amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Politikan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono ny hiezaka hizara ny teknôlôjia Juninsao io any amin'ny tantsaha ary anaparitaka izany. Niara-niasa tamin'ny mpiompy miisa 300 ahafahana mandinika ny fivoaran'ny kalitao sy ny abetsaky ny ronono ho an'ny omby ny tao amin'ny faritra Vakinakaratra. Ny faritra Vakinakaratra dia efa niara-niasa izay amina mpiompy miisa 300 ahafahana mandinika hoe ahoana fivoaran'ny ronono na amin'ny kalitao io na amin'ny abetsany ho an'ireo omby ireo zany hoe fanatsarana ny vokatra dia ao anatin'ny efa tena dia ny hanatsara izay famokarana izay no tena tanjontsika ao anatin'ilay hoe fahaleovantena ara-tsakafo. Ny politikan'ny ministera zany izao dia hiezaka hizara an'io teknôlôjia io sy ireo vokatra ireo any amin'ny tantsaha ary anaparitaka izany. Raha ny azo tao anatin'izay mpiompy vitsy efa nampiasa izay dia tena tsara ny vokatra satria niakatra dia niakatra ny famokarana ary niakatra ihany koa ny hatsara ny kalitao ka ho aparitaka zany ao anatin'ny fanampiana sy ny sensibilisation an'ireo tantsaha hampiasa io vokatra io sy ny famarotana azy moa amin'ny alalan'ny sondra FIFA Manor.